tantarako mada. Antso mamatonalina nosoratany razanabary Ivoangilalao Joséphine, ho velomin'ny faly sy rakoto miaraka amin'ny Vantso, ny Ravo, Carole ary Anjariliva. tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva ny nanatontosa. Reraka zany. Aivenao efa ato fa voanjaka ny anaty angany tonga eo mba kisakisa kely aloha elahany de mba eo mba orikely lamosika fa tena mahararika fangarinareo any ampianarana any de tsy mba mitsangana mihitsy na mba mandehandeha fa de mipetraka foana mandrapirava. Mitsangana tokoa rehefa makeo amin'ny solaitra be fa eny sady mandehandeha ny salina mihitsy aza fa reraka ihany ny mpianatra koa tsy andany mampivazavaza. De avelao eo romialy ianao koa ve teny lava eo ny ditra ny folavako nga vitan'izany izy tirin-jara mpanabengy tsy afaka hijery fotsiny an'izany ianao raha mahita izy mitabatabana mifampitoraka lakirena mifangalatahaka. Ke fa anleraka ny ainako aizako isaky ny tonga avy mampianatra ianao zao tato ato zay de mitaraina vizana foana marary lamosina. Ka atahoana ary zany ny asako. Aza mandany kaloria tsy mety aminao be voka mihitsy nge zany so de tokony hitady asa milamindamina mihitsy ary ianao tiry mialy njara resaka efa nataontsika foana nge zany nefa de averimberinao foana io ny efa asa ny safidiako ataoko raha vao vita ny fianarako ny riny fokofonim-bola ankizy tiako ny mampianatra sy manabery njara. Tianao na de fahakarary anao aza ve raha ny tena izy aza nge de tokony hijanona tsy asa mihitsy ianao mahavelona tsika tsara nge ny karamako na mbola misy zaza telo aza ka te hiasa ary njara tsy tiako mipetrapotsiny atao trano ato. Eny arako raha maninny ianao ro mialy za nge mivomafy fa tsy nitalehanao na ro mpianatra ao maditry reo akory fa zanga mo be voka ohatr'izao foana fa tsy mbola ho teraka zao mavesatra zao ihany any mora reraka ary tsy efa tokony congé de maternité tokoa ve anao ty nefa atao mbola miasa foana to sekoly tsy manara-dalàna mihitsy izy zany ho congé tokoa rehefa aza tezitezitra ohatran'io ianao ka io indray ianao le masika lava tsy tiako mihitsy de rovina ary so de mba ho teraka any ampianarana any mantsika afaka tapabolana eo rehefa tonga fa any amin'le voyage d'étude alianay zay aoka zay le ohatra fa misaotra fa mbola andeha any amin'izany voyage d'étude tsy misy dikan'izany kio ve ianao ro mialy ty vavanao ro njara programme an-sekoly nge zany sady ilaina amin'ny fianarana ka maninona kosa raha ny hafa matanjaka anao lefa afa-tsy ianao ka tsy misy olona afaka misolo hafa tsy maintsy za ihany manaraka amin'ny mpianatra re de aizynareo nandeka aleoloha tsy tenena le tena toerana marina fa anangany eo indray io tena lavitra mantsy fa ho aiza ho to tsy miteny tsy mivolana nge ianao ka mbola manidy agrafina soutien re za fa ngah kosa raha manidy an'io de tsy afaka mamalika eto ty anodiko azy fa tsy io ary mahasoso zany raha olona fa inona koa nefa nanaovana nytony zavatra tery be tony nefa de olona be voka tony verangano anaovana fa tsy ana soutien ave zany aminao mba miandry rehefa teraka fa jereo nge lamosinao mivandibanditra be daholo hatrany amin'ny ambavafo mba mahazo aina ihany ianao amin'izao ka mariny ka efa zatrako ianao ngamba efa zatra fa tsy le zaza kelo kibo mihitsy au moins mba tsy manao antony aloha rehefa atao trano ao ary rehefa hoe soriko loza mihitsy zany raha olay menimenina iny ary amin'ny tarehako angano fanampazana antony dorako ty dora masay sy averinjara kely malala ny foko de hono ary miala nareo siza aloha no andeha amin'izany voyage d'étude zany
Za sy ny mpianatra 5 isa ao amin'ny classe de 9e fa izandray re dia le aide maîtresse Nathalie. Miaraka amin'ny Talie ve? Ondray ianao sy ny asarotam-piaronao. Anao inona koa ary ny Talie? Asako, izy amin'ny mahalala. Tsy karotra ihany mantsy ireny fijerin'ny Talie Ravelson Lorraine tamin'izaho le tany am-pianaranareo iny. Ka aleo izy hijery ihany e. Azoko tapenina ary ve ny masony? Sady maso mijery koa nge tsy mitondra mody. Ay, fa mitondra maka izy. Orinjara, inona ary tiry vady malala koa. Impiry ary aho milaza aminao fa tiako ianao. Dia ianao rery ihany, niza isodisody eo. Fa tsy matoky avy elahy e. Eny e, fahazovazoko koa nge izany rehetra izany e. Fitiavana daholo no anton'izany ekia. Fitiavako anao sy ny zaza ao kibonao. Ny zanatsika. Ary ve tokaketo aloha figniko ny vady malalako e. Zay. Ary bisou be. Angahy enao ihany fa le zaza ao kibonao koa. Tiako anety ivadiko ty e. Voninkazo tokana ny fidiko tao anatin'ny maro. Za koa tianao Rinjara. Engany ka ho lambana koa ny fanambadiantsika ka ho aina ny feta ary fato ny sarahana. Zay indrindra no irina Rinjara. Zay le voa teo ambony altara. Fa za aloha zany tena anone. Inona loka ny vidinao ao? Sosisy. Fa nga tsy trondro e. Oromialy a. Vao maly atoandro ange ny trondro gasy be zao ny lokatsika e. Tsy efa tokony efa afatra tsina amin'izany kosa ve ianao? Kibo efa ho latsaka io sady za tena alerzika amin'le trondro lava mihitsy ka. Ao ary rehefa tsy maninona e. Va pour les saucisses zany kina moa. Ary ianao andehanako ikarakaran'izay laoka izay ary e. Efa natoko koa fa mangala aloha aina raha tena vizaka e. Aloha fa zany hijerijery azy. Aizy izany raha zaka. Ohatray. Ay ve valy ihany e. Manao nareo aloha e. Salama tsara ka. Andeha asa nga izany. Za tinako sotra misotra betsaka. Ka manao ahoana mialy ihany? Any taraina marary lamosina lava isaky ny avy any am-pianarana. Zany a? Ohatray. Fa mbola miasa zany izy zao? Mbola mandeha mampianatra foana e. Ka rovinany mety ho teraka zany izy ka? Afaka ray volana eo. Dia mbola tsy maintsy andeha hanao voyage d'études zany ray hono zay vao congé. Ka izy io? Dia tsy fantatro raha zaka. To mbola tsy nilazany taminy fa manao aloha ny asanareo any zao. Ao e, mandehandeha milamimako. Tsara kosa zany ary salama ihany ry dada tosiny entoa. Salama fa lasa ny ambanivohitra nge reny any Akazobe. Zany efa ela? Vao tamin'ny sabotsika. Aritra zareo no any sady mikarakara ny tanin'ny dada rehetra any mantsy e. Dia nareo rery zany no ohatra. Dia za rery mihitsy. Ohatray, efa tonga ranga ty fa misaotra ajanony eo alolo eo. Tsy maninona? Tsy maninona ka. Dia misaotra betsaka sia. Mandram-piona indray aloha e. Veloma re. Ndry? Ary angany arina sady zato izy. Mbola andeha hiasa ka. Sady karta nge zandro any e. Tena mba mafy koa aloha ny asanareo dokotera tony ka. Marina e. Zany ny asa ary nenka nga hita. Zay aloha e. Tsy misy asa mora zany. Fa ny tiavako azy dia le izy hoe mamonjy ain'olona. Zay aloha e. Ary hono nanahoana tokoa le hoe didina vavony efa ambavahoana retsy. Iny efa vita soma tsara ka. Ay kosa. Izy aza efa na chambre ko. Zany ary tena mahay angeza ny dokotera mpandidinareo ao zany. Professeur Jocelyn ve? Izy aloha tena mahay e. Avana indrindra amin'ny resaka fandidina ao aminay ao izy. Zany tsy misy tsy miaiky azy e. Ka miara-miasa moa zany nareo? Indraindray. Rehefa mila izy dia antsony i-assiste azy eo amin'ny bloky. Fampiasa rehetra nge mifankahita foana ihany isan'andro ao amin'ny hopitaly. Ary efa manambady anga izy zany? Jocelyn? Mbola tsy manambady izy ka. Finna daholo koa ary ny anton'izany fantaninina eny zany. Mba manontany fotsiny ak inona moa e. Nieritreritra hoe sahala zany nareo ko.
samy mbola tsy manambady. Mampomea mihitsy ny entika de maninona zao raha samy mbola tsy manambady. Ko maninona moa fa mba mahafinaritra fotsiny mieritreritra raha hoe samynareo dokotera no mivady. Sineny aloha le resaka vady hijanona mihitsy fa mbola tsy amin'izany ny saiko soka. Fa nahoana kosa ary ny taona nge mandroso ihany fa tsy miembotra rery zanako e. Tsy maninona re zandry neny de tsy hanambady mihitsy zany ianao ry tiana. Za nge efa mba te hilalao zafikely. Nahoana moa tsy hanambady? Soko rehefa tonga ny fotoana tokony hanambadiako, Andriamanitra foana maome azy tokony ho anjarako fa raha zaho aloha mbola tsy te hierika an'izany fanambadiana izany ka. Leo ny zavatra nataony setra ary neny Enao nge zany mitody tany noho ny amin'ny setry. Lehilahy ray very tiana ny manao ny ataony de ny lehilahy rehetra ny sokajiana ho ratsy ndre mandeha ny mantavary de andevi-tsotro be. Aleo mihitsy aloha eritreritra sy andinika amin'ny fiainako mety amiko ny tokateny ohatr'izao aloha. Le setra rehefa nanambady. Izy zaniko. Ny aza nge fitiavana azo afindrafindra aingana toy ny kitsy. Ohatra ny lolo. Rehefa lana ny mamyatsy de mitady voankazo hafa hotsetsafina de toy izany foana. De tena gaga tokoa aloha retsy ny amin'ity toetrany Tsy andro izay nahavitan'ny divorsa de lasa napakabady aingana. Mbola itodin'ny ambora tsy netiny izy fa nitondra ny azy tsy fantany. Mety tsampitsapy foana ka mbola ho sendra ny faharetan'izany fanambadiana izany akory. Saretsy. Fantatro tsara ny hery ny toetrany setry. Zay aloha saingy indrisy tara loatra vao fantatro. Olona tsy mba matotra mpanambadiana reny kilalao ny azy ny fanambadiana. Afaka hitsakitsahana arak'izay tiana. Tsy misy dikany aminy ny voady natao teo anatrehan'Andriamanitra fa ohatra ny reny tsy enjery ny anarana tany an-dakilasy reny. Tena vao fitakary neny sy dokany endrika ivelany naseho ka avy de ropoka. Kiza moa nanapo hoe ambody mitafoditra safidindry amin'ny sisy. Ka izay indrindra mansiko. Ivavaka mba azondry izay zara tsara sahazandry. Misaotra ry neny ny sorako an'Andriamanitra lehibe de soa azy zay fa tsy niteraka. Andeha andro aloha vity zay de lasa. Ndao ary zato izy. Mba into aty sakosy kely eo ambony armoire io lesy fa tsy takatro. Safady. Fa ino ty apiripirinao ty manomana andreo fitaovana hoentiko any amin'ilay voyage d'étude are Fa tory ihany nga nareo ry mialy. Nahoana izay no tory ihany fa ianao ve adaly. Miainga maraina amin'ny fito sasany izay de miverina amin'ny 4 ariva. Fa iza marina moa nareo zany no andefa mbola tsy nilazainao ange le toerany. Zay le feo. Any Andrefanany ndray Andrefanay izy? Any Akazobe. Nga tsy mahazo mitondra vady. Io indray ianao Ka mba andehandehako maninona ko. Tsy mahazo re. Salany hoe zany herinandro any zay rangako. Zavatra indray andro de tonga. Vazy akizy zany ao ary aloha bizo Andrasy fa hoentiko le fakatsaritsika de akasary de asehoko anao. Tandre moa raha so adinry ihany ny fakatsary. Iko raha tsy zazakely ako. Ka betsaka mihitsy ny olona manadiny sy manary zavatra ny mpitsangatsanganana fa aza manao an'izany ianao. Misy tokoa aloha zany Telefonina sy ny sisa fa aza matahotra ianao fa tsy adiniko io re. Zay vity ty vonina ny entana. Any am-pianarana daholo zany zareo miainga. Any am-pianarana daholo ny fotoananay amin'ny fitoro tsy diso raha afaka pitso sabotsy. Teriny lahy ny fiarany Inona indray ty mampanjombona? Maty le raha matona rary tao amin'ny porte 204 mba presatresaka amiko indriny eny Ndray? Maty ankeo maraina tamin'ny telo izy. Eny, ka tao ahoana fomban-javatra ihany re zany indrindra eo anivon'ny hopitaly. Tsy maintsy misy maty. Efa mba nanantena hoe ho sitrany ery izy sady efa tsy naninona izao izy maly ariva. Efa tena hoe ny tsara nge. Matetika koa nge reny hoe metsara reny no mivadika tampoky. Fa firy-taona moa zany le olona izay? Zandrinareo kely foana angamba izy. Eo amin'ny 5-20 taona eo. Fa inona hono ny aretina nahazo azy? Aretin'ny vorona eny toana tsy mipipi izy.
zay indrindra le tena ratsy beko. Za aloha misaotra an'Andriamanitra ihany ndray tsy fa tsy de farofirofo lava amin'izao taonako izao ka enzana le tsy fahasalamanako. Rehefa sendrazy aloha de tsy hita zay atao e. Fa zany aloha tsy atao akivy fa nareo ange mpitsabo tokony tsy ho taitaitra amin'izany. Eny e, fa mampalahelo ao fotsiny le izy efa nanana fanantenana be. Zay aloha e. Za koa efa courage eriny nahita azo eny ny tsara. Ny zavatra rehetra tsy voatery andeha araka ny fanirian'ny teny. An'Andriamanitra koa ny lahatra. Misy azy efa marary ambavahoana tsy antenaina intsony mbola velona ihany. Zay aloha e, tahaka an'le nidodiana vavony. Ndeha atory amin'izay aloha roneny a. Mandeha ary. Maneraka koa ny tsy Nzara. Nzara. Makamo mihitsy. Nzara mifoazy ianao fa inona koa ary tia mampikongonina anao anaty torimaso ao e. Nzara. Ahoana ro mialy? Mivoaza ho afa efa ny 5 izao. Mba ampio aloha io manafantara. Oaly ity, tena nanofo ratsy ako. Si, izao nofy adala rehetra izao. Ndana aloha mbo andrahola efa vary entiko dia le nofon-kena sy atody ao e. Tena marina nge zany ry mialy. Tena tsy tiako le nofiko. Na ny nofy anao hoe nitangin-dakana dia lasa ny rano nareo sy ny lakana. Le rano nefa ny safototo be. Ianao tsy nanana fivoizana dia niantso vonjehony ianao. Za rery tery apita. Kanjo in'izany lomano monjy ianao indrindra nisy biby lava ngeza be ny sakana ny lalako sady mety sampotampoka. Dia tsy maintsy niady tamin'le biby teo indray dia nitapahanao ny nofoko. Nofo ririnina tsy misy dikany re zany fa sy mandehana karakara le sakafo entiko. Karaha tsy nitapahanao nge le nofoko dia resiko le biby lava e. Za efa namoaka antsy. Nisy olona dalatsy. Aleo andrahoiko ny ary efa tsy anao ianao ka. Za mba saika hoe andeha andro. Ao ara fa ataoko e. Vita foana nge fa Anjay Nzara. Vakinao ve rangaha le vazy porcelaine tsara tarehy tena tsy foiko. Oay. Azafady aky fa tsy fananiko a. Vazy tena tiako indrindra ve le io. Anao koa tena mahasosotra ka voadonako tsy fidiny ngely izy aky. Azafady. Ao fa hividianako otrany ndry amin'ny herinandro. Ka ianao nga hahita modèle mitovy amin'ny intsony. Ao fa hitady ary e. Mandehana le sakafoko karakara fa tsy. Dia mba rofindry vetivety zany ireo vakina vaza ireo so voandreo ny tongotra. Ohatra. Rehefa misy mpianatra vitsivitsy nge ireo e. Zao nge vao afito latsaka e. Io kara lava be io zany nitondranareo. Eo mba atolora kely nge lesy io sakosikeo azafady a. Tiare. Rehefa nitondra rano? Efa ho daholika. Mandehana amin'izay ary fa iny tamin'ny manatiny iny ngatale. Za andro setselolo hoe tsy ny andro ny deparanareo vao andeha hody. Mandra-piona seria. Mandra-piona ny vady malalako. Soavadia. Misaotra lesy a. Iny fa lasa le kara. Manofa hofatanana an'ileo ray aman-dreniny dolo ny ankizy zany e. Iny mialy. Mitsikitsiky be eo mivaravarankely sady mikopa tanana. Bon voyage aky malala. Ndre fa lasy. Ndre ary inona koa tia mahazo ahy. Ohatrany hoe malahelo be tampoka zany ako. To tsy fokialy eto anilako maharitro mialy. Ty zah koa dia efa adalako. Olona andeha hanao voyage de étude reny. Reny raha aman-dreny be dia be reny aza mahafo ny zanany. Nde hody fa tsy. Ary maninona moa raha mandalo any Analakely. Sao dia mba mahita solony vazy iny. Manararotra an'izao fotoana malalaka zao. Amin'izay mba ataoko surprise amin'ny mialy kely rehefa tonga izy. Aleo andeha antokonda nga. Nahita ihany ala. To hitako eto sahady ny hafaliany mialy mahita n'ity vazy vaovao ty. Tovy tsara amin'le teo fa ny motifa fotsiny ohatran'ny hafahafa kely.
no vidiako nalafa aza fa hitako nalahelo ry nge vadiko tamin'le zavatra nyvakiako na de hoe tsy fidiny azy ary alolo averinaato ny vonikazoko zay lao tsara ka ary andeha hafanaina aloha le vary eo de sakafo aloha fa tena noana mihitsy azy zany avy eo de matoro maka lasesita aloha mandra-pandeha mitsena mialy any am-pianarana any indray ohatray marina tena natoro be teto avy teny efa amin'ny efatra sasany olozy zany andeha tsena mialy amin'izay aloha ka ary inona raha nidika nyity nofoko ratsy matenika ity eo matoro etandro ao de manofo indray mitovitovy amin'le nofoko alina iny fa tia indray hoe very tany anaty ala mikitroka be tany aho ny ary de tsy tafaverina noditsy mihitsy andeha aloha fa mandroso ihany ny lera tena enjana vao tafavoaka tao anaty amboty azo toka efa amidimy sasany vao tonga aty am-pianarany ry mialy ary ohatrambola tsy tonga nge le karabe nitondra ny zareo ny ray aman-dreny ny mpianatra reto efa eto daholo hitsena ny zanany za ranga aloha atao anaty fiaratra ny andry azy ka inona amin'ny enina sasany arivo zao tsy normalina kosaka aleo aloha atsoko mihitsy mialy fa manino ny mialy no mamono telefona andraso hoe averiko tena mamono mihitsy ka tsy misonona akory fa ahoana koa ary zany le ray aman-dreny sasany ndray tsy tohatra ny miantso ny zanany kio fa tsy mahazo sa ve tsy misy réseau any ineny ty miantso ty tena ineny ty ka allo manahoana nareo andro neny vita ny fikarakarana ny tany ay tsy azo zany ka ary ko manino nareo no mbola tsy afaka moty misy inona accident be inona neny maninona tsara hoe fiara be mitondraka izy mpianatra mitsangatsangana andriamanitro fanofandona tapaka ny tetezana de ahoana andriamanitro losy zany fa mpianatra avaty an-taninareo ve ahoana tsara ry neny nanao voyage d'étude andriamanitro aso de mba tsy ka aleo aloha tapahako vetivety ny eny azafady de rehefa aveo miantso tohatra manomboka mampitaitaina izy zany fa ahoana ry zay ve de tsy ho tonga ihany na de inona azy oay ary maninjo any telefonako zany allo zay andro valy zaky ay ve ka manao nareo salama tsara ka fa hoana rangaty any aninona marina moa mialo no nandeha nanao voyage d'étude hoe any andrefa nakazo be ihany ny lazainiko zany ve fa mbola tsy tonga foana nge ny fiara nitondra ny zareo hatramin'izao efa amin'ny fito anefa zao mitaitaina dolo ny ray aman-dreny ny mpianatra aty ampianara mialy mihitsy ange zao hitsena azy allo ao ihany ve nareo sa ahoana fa oay andraso kely aloha ry sy vetivety io mivoaka miresaka amin'ireo ray aman-dreny io ny tale ohatra misy zavatra hafahafa tapahako aloha sy tena losy zany de tena imialy tokoa ve andriamanitro tsy mbola zany teny taminjaran'le vaovao ny lazainy eny amantsy mbola tsy tonga foana hono ny fiara
aleo ranga monjy anjara ny ampianarany mialy mihitsy aka. Reo tokoa fa fen'olona mitangony no toko tamin'ny mpianarana. Ary misy mitomany ange izy zany e. Mahatra marina. Misy vehivavy safotra mihitsy azy io ko. Ara izy njara. Io njara. Zaka lozangersie fa hoana ry njara niaran-doza ho ny fiara nitondra andromialy sy ireo mpianany. Zay niatony mbola tsy ahatongavany hatramin'izao. Tena mitombona ihany le nolazainy nenika. Njara vao ny antso any eny teo momba n'izany lozam-piarako ty tany andrefanankazo be zany tokoa. Hay ka tena ny karabe nitondra andromialy. De ahoana ozy ny talety io sia? Mbola tsy fantatra mihitsy fa de hoe tapaka ho ny tetezana. Andriamanitro. Le vadiko ry Zaka. Le vadiko be voky. Andraso aloha nona tsara zay tena vaovao ry sia. Aza malady kivy ambony ihany aloha e. Ahoana moa mitsokiva ry sia? Ipira zay niatso mialy tsy maneno akory ny fondayany. Ka eny mety hoe nipitika na latsaka ny naty rano kosa. Toa kely ny fonoko ry Zaka. Zany efa tsy nazotony nandehanany sady efa nanonofo ratsy mihitsy azy. Courage aloha de ono inona ny tenin'le tale farany teo zany? Saina mody ny olona fa ny olona tsy mety mialy eto e. Kosa teo zao vao nisy rem-pianakaviana rotorana manana mpianatra lasany naterin'ny olona any amin'ny hopitaly. Eny tazako le ray tioko. Zaka tojo tantiko ry sera sanatry misy mahazo amin'ny mialy. Aza mieritreritra n'izany aloha isy ny zazakely eo kibo. Njara lehilahy ny tena fa mahirizy mbola tsy fantatra akory zay anko. Andao aloha tsika mihoatra andeha hisotro zavatra etsy ampitetsy. Lasa nody tsy kelikely ihany ny olona. Njara ty tsy mety haly eto mihitsy. Iny taminy ny talery njara. Ohatra ny kivikivy ny fijeriko azy zany a. Njara velotsoa tena izy iny. Andraso atongoka eny mihitsy. Andao iaraka eny ary tsika. Andray ray lanitro mialy tena maty mivadiko ry Zaka. Maty e. Njara mbola tsy fantatra na maty izy na tsy fa hoe isy andreo mbola tsy hita izy sy le mpampianatra namany kosa e. Ahoana moa ny tokony mbola avelona azy amin'izany e? Ny varina tany anaty rano eo le karabe nitondrandry zareo e. Njara mialy eny to mahay milomano ihany e. Fa zavatra tampoka versedy sady zay indray izy be voka. Loza tokoa io fa tsy atao masony tsara e. Na iza azy ty kivy ambony ihanyko. Raha tapaka zany ny tetezana ka mivarina taminaty rano ny fiara, tsy maintsy ireo mpampianatra sy ny sofera aloha no misakara mamonjy an'ireo ankizy be dehibe ireo. Anao ray atafavoaka azy ireo anaty fiara zay vao mieritreritra ny tenany izy. Zaka okizay aloha njara. Andao eny amin'ny hopitaly tsika. Eny mety aheny vaovao satria efa nakariny eny zany ireo ankizy 5 isa hita soma tsara. Andao ary andao. Allo, neny? Ie, fa hoana ry tiana? Zato efa tena mitaintaina mihitsy ny fa aiza ihany ary ndry. Azafady ry neny zao aho vao afaka ny antso. Tena tsy tafody nge ahy e. Misy urgence be dia be ato aminay ato. Zany ve? Ie, mampalahelo be fa mpianatra maromaro ny aran-doza. Andray nandeha nanao voyage d'étude hony de tapaka ny tetezana. Iny efa ody amin'ny efatriny. Ary latsaka tany naty rano ny fiara nitondran-dry zareo. Andriamanitro, fa taiza zany? Toa tany andrefandrefana tany e, lalana ho Mahajanga. Zava-doza zany, be mataolo ve? Mpianatra 20 no nateriny ambulance teo zao. Ny 5 efa maty sepotry ny rano fa ny 12 mbola tsabonao amin'ny réanimation daholo. Andriamanitra andrenanahary io. Mbola mpianatra 5 zany tsy hita satria 20 ry zareo. Loza. De ireo mpampianatra 2 koa tsy hita. Tena zava-doza. De ahoana ozy izy ny ray aman-dreny? Tena tsy mahatehijery e. Ny sasany torana tsabonato, ireo nanana maty. Na za tsy eo amin'ny toerany kosa azako. Fangaka izy efa lehibe?
Folo ka hatramin'ny 5 taona daholo ry lanitro. Zay aloha fa andeha hamonjy ireo marary ary neny a. Eny ary mahereza retsy a mivavao an'ireo ankizy mbola miady amin'ny fahafatesana zany. Ato amindriana faharoa amin'ny section ty zany misy an'ireo ankizy nateriny amin'ny lasa avy any sa ahoana oay misy dokotera tamy faly aloha antaniny ndazo tokoa aloha azafady dokotera ahoana ny anareo zay ono saika antany zay tompoko momba n'le fiara nitondra ankizy nanao voyage d'étude tany andrefana tanika fa raha ray aman-dreny ny mpianatra nga aloha nareo tsy tompoko vadiko le mpampianatra anankiray nanaraka an'ireo mpianatra ay ve to hoe nisy mpampianatra roa izy nandeha taniko vehivavy daholo eny dokotera le bevoka ny vadiko bevoka hoe le vadinao bevoka efa teraka izy dokotera miverina avany izy zao dia tsy miasa tsony fa congé de maternité andriamanitro ka dokotera saika anytany vaovao momba an'izay mihitsy izy atongavana eto zao reny mantsy fa to hoe efa mitatitra ankizy avy any ny ambulance ankizy mpianatra 5 isa aloha nateriny ambulance ato zao tsabonao amin'ny réanimation daholo izy rehetra velona daholo ve reo 5 reo velona aloha fa tena mbola ao amin'ny famelomana ao daholo satria sepotra be ny sasany feno rano ny vavoniny fa akoatran'ireo dia nampalahelo fa nisy 5 maty koa ny naterina teo andriamanitro ary ny mpampianatra ahoana ho ny momba an'ireo mpampianatra dokotera mbola vao eo ampikaroana azy ireo ny zandary sy ny fokon'olona raha ny heniko miaraka amin'ireo mpianatra 5 mbola tsy hita zany ve izy fa natenana ntsony dokotera mariny matoa tsy hitoatra an'izay le vadiko andray aza tonga dia kivy ambony ihany ianao raha misea tsy fantatra na hoe mety lasa andrano lavitra izy ohatra na fikitra zavatra dia mety elaela vao hita efa lazaiko ane ianao fa sady miala inkeo mahay milomano tsara zany iziko tsy laviko anke zany fa le izy bevoka ange mampanahay apetra eo amin'andriamanitra dia mivavaha ianao raha misea mino fa tsy maintsy mbola ho hita ny vadinao engane dokotera toatra ny tsivy tanteraka inay matsimba mampalahelo aty rampizay ty raha sanatry misy mahazo ny vatiny any teto anahirana ihany dia inona zany no tory zaka tsy aloha versi aloha mandeha mody hoenao ihany ny vaovaoko zao no andeha atao meo any lahara ny findayanareo dia atsokonareo raha vao misy vaovao eo zay tokoa mety zay dokotera andraso faosoratako ary zay tiary dokotera tiany anjara dia tiany zaka no anarako ary anabaviko le vatany ay saotra voarayako ty koa ary ny lahara nazahoanareo ahy docteur Tina assistante chirurgien misaotra petraka dokotera misaotra tompoko tsy misy fisaorany mahereza daholo matory be ny zara sambany hatrano izay nanehoany an'io vaovao ratsy io efa drodroka loatra angamako ry dada sy ny anikio zany ho avy an'io sady taitra be koa na hainao an'io vaovao ratsy io efa nilazako ry zareo fa aty aminjara misy miantso zany tena ny ampiasany ty allo manahoana ianao mademoiselle Clarisse eny tompoko mitady any tale andalo any ampiasana mihitsy io ka hitanao momby ny resaky indrindra nkeno zao no manahirana anabaviko le mpampianatra tsy hita dia aty amin'izao dahako io zao eny tompoko ho avy misaotra mademoiselle aleo aloha zany andeha any ampiasana dia sady aka congéko tsy azoko avelerereto ny zara aleo atolo eo fa vetivety dia miverina ametrahako taratasy any izy aloha ay ve sy efa io tany ampiasana vetivety fotsiny fa nampanatsono ny tale fa zao ry ody vetivety aloha akakanjo sady tonga ao ihany ko manko roneniko dia miara miverina eo zay avy eo sa ahoana tsy maninony naka congé mantsy dia miaraka eto sika se miandriandro ny vaovao eto dia misaotra rysery zaka tsoriko eo amin'izay fa tena tsy tia hipetraka eto mihitsy ahy tsy tamany eto zay jereko rehetra nkeko ohatran'ny ahitako ny endriky mialy daholo courage ry courage ekeko fa mafy sy mitebiteby ny miandro vaovao toy izao nefa
lehilahy ny tena nijaraka mitsaka. Tena mafy tsy hita velona antena tsy hita hoe naratra ve sa ahoana. Eny tsy maintsy eno ihany ny zava-misy zay fa lasa vetivety de minanse hanina. Eny misaotra. Hitako mahamoy fotateraka mihitsy njara. Tsy atao masiny aloha fa na izaza kivy ela loatra ilay fikarona nefa tsy afa manoatra ny tenako. Mahatory be njara. Za ndray tia nandosirany torimasoko. Tena tsy nahateny dadasiny tena eno zava-mitranga rehetra. Tsy nahatry neny fa latsaka koa ny ranomasina nahita njara ny tomany. Mialy tenitety izany ary manofo monina nge njara zany. Njara izy za miantso azany zay andro njara mialy. Mialy feo mialy tokoa zany. Mialy aiza ianao ary miantso any mialy izy. Mialy aiza ho ahy ianao. Aty ary njara aty resaka mialy njara nefa masony eny mikipy. Aty mialy aiza ho ahy fa alaiko any ange ianao aleo hiarina mihitsy aloha fa na izazy zany tao hafahafako. Misy rivotra mangatsika be mitsoka avaiza izy zany. aty ary njara aty. Mialy modiry afako fa malahelo anao nge ahy. Mialy aty. Tsy lasy mialy. Njara fa manino ny se njaro fa manino na se ka manonofo miteny seko. Manofy mialy andray Andriamanitra. Njara fa nanofy any mialy angase teo Ensea nanofy azy anefa nge ohatra ny tena hitako teo izy nijoro teo zany de niteny tamin'ny seve izy. Aty aozy izy. Aty aninony asa rery saka tsy haiko hoe aty fotsiny de zay ary avy eo izy de lasa ohatra ny anana lavitra de tsy hitatsony. Andray rery saka ny vadiko rosia. Oka aloha rosia tena maty le vadiko mbola voanofo fotsiny ange zany arono izy angano teny hoe maty tsy ny tena hoe maty izy. Fa za manana tsindrimandry midika zavatra ratsy zao tsy fahitana azo sa nofo zany amiko tsy versia. Tena tsy hitako koa tsy izay lazaina ka na izaho koa azy ty tao kify fa tsy atao masony. Matory aloha sea to tsy ahita toritsony angambany ahy vo amin'ny telo nge zaho aleo aloha andeha sotro rano kely any an-dakozia. Andao ary tena mampalahelo any tsara fotona mafy ny saina. Allô manahoana ianao professeur Jocelyn? Milay ianao? Zao? Eny ary tompoko ho avy ity zany ny antsoiny professeur akanjo miaro ny sondra antsingivana teny amin'ny rano no hita ampitenindakana de ahoana sy maintsy antso amin'ny monsieur Njara ve sa atao ahoana mifampiseho azy anyity. Aleo ranga monsieur Jacques Lezoda no antsoina izy mba matanjatsaina kokoa. Misy message tena dokotera tiny ty inona ono aleo vakina mankina loka
miara aba monsieur Jacques, afaka makaty amin'ny hôpitaly ve ianao zao? Ianao rery a, azafady, tena misy vaovao ratsy. Andriamanitro, matoa hoe za rery tsy maintsy hoany aho zany ka. Njary ty mbola matory fa aleo ametrahako taratasy indray. Mody lazaiko fa tata sy neny no mitady avetivety. Andrasolo sy fatoko. Ary aleo apetraka eto amin'ny ondaneto mihitsy. Tsy maintsy hitany io. Andeha am'izay ka. Koraziko lesy Zaka. Za koa ange mba malahelo ny anapaviko e. Resy torobe teto indray ve a? Ay efa mifito. Ary tsy ho sady ange Zaka zany e. Sany midosy. Zaka tena efa lasany vaoka izy matoa tsy mamalika. Ary misy taratasy kely navelany nge ty e. Aloha jerena. Njara tadiaviny dada sy neny vetivety ary sia. Tsy ela akory Zaka. Aina tsony dada to sy neny toy izy zany. De ohatr' zao foana zany no aza ato. Mifomaraina tsy misy amin'ny miala eto anilako tsony. Tsy misy azy ato an-trano. Ohatr'izao zany zay efa niomakomana amin'ny aterany. Le zazany rinay roa hatry ny ela na olana ho vavy. Tianay foana. Tsia. Toa tsy ho zakako izany ka. Mangito loatra sao anjara ampitondrainao sao Andriamanitro. Ny vadiko, ny zanako. Mialy. Aiza renao e. De maty koa ve? Tsia, miverena tia. Miverena kiry mialy a. Tena marary any andohako fa hijery kafe kely aloha. Tsy tany tokoa le mipetraka rery otrano. Ary mitangorona be mipandalo etsy mpivarotra gazety etsy. Mety hivoaka gazety tokoa zao iny vaovao iny a. Andraso hoe tena io mihitsy le lohateny. Le fiara be nitondra ankizy mpianatra nanao voyage d'étude. Toy any pejy 13. Andraso aloha mba hivita raika. Ty mba hanaovy gazety anankiray raha misy azafady. Misaotra. Mety misy vaovao milaza an'ireo olona mbola tsy hita ve zao ato e. Andraso hoe araky ny efa fantatra moa dia mpianatra 5 sy mpampianatra anankiray mbola tsy hita hatramin'izao. Mbola mitony fikarohana hatramin'izao na dia efa kivy azy ireo ray aman-dreny sasany nanana an'ireo tsy hita hatramina andrenesana fa hatramina andrenesana fa misy foa miakatra ny rano ary nahitana indrindra omaly. Andriamanitro, mialy, tsia. Tsy azo tenenina anjara mihitsy aloha ny momba n'ity akanjo misondra ty ka. Tena tsy maintsy afenina azy ty. Efa taitra angamba izy zay ko. Ohatry nandeha nivoaka tany anga. To mitanatana be ty varavarany tiako. Anjara efa taitra angase. Anjara Andriamanitro, fananiny Anjara manino se torana ve sa ary iny ty boatina fanafody eto ty. Tena tsy misy tsony ato anatiny. Tena namono tena ve Anjara nosy ty marina. Ary nahita ny vaovao tato anatiny ty gazety ty zanyko.
Tsy maintsy hoentina any amin'ny hopitaly ny tsara ka andraso enga ny Andriamanitra mba tsy haninona izy. Teto dokotera tiana nanao ahoana izy tao dokotera? Saika ratsy monsieur Jacques Zany ve? sofa nalady tonga tatinareo ny sasana tanteraka amin'ny vavoniny fanafody 520 isany no hoaniny. Andriamanitro efa tsy naninona zany? Divi-janahary raha vehivavy na lehilahy kelikely aina dia efa vita aloha sofa matanjaka izy. Tena lozana dokotera tiana ohatrany nataon'Andriamanitra hoe aza mivilivily fa tonga dia midia. Nivoaka ny vidy gazety tany inga izy dia nahita n'ilay vaovao tao anaty gazety le hoe misy voainy zany eny monsieur Jacques tsy afeniko anao aloha fa tongotra ankizy ray tapaka sy tanana ray zao no hita vao teo indray. Zany hoe nohan'ny voay voalasa natao autopsie any hoe iza tamin'ireo ankizy 5 tsy hita ny tompony. Andriamanitro Ohatrany tsy te-hanao an'ity asa dokotera ty indraindray rehefa miatrika zava-doza mampalahelo ohatran'izao. Tsy te hijery ny fahorian'ireo ray aman-dreny tena mampalahelo dokotera. Raha vao nahinana izany zao injara vao maika koa dia asa angamba. ka aiza moa tsy andrenesany an'izany na hoela na hoaingany fa dia zao mitandrema tsara ianao azy ilaozana izy aloha raha azo atao mandra-pa. Zany hoe mety amerina mony tena indray ve izy zany ozy ianao ka? Tena voadona mafy mantsy izy. Eny ary atao izay azo atao dokotera na izany aza hiteny sy ananatra azy ihany ako maro mitondra fahoriana mafy no iziko. Tsy maintsy maka hery-saina eny dokotera misaotranao betsaka ampito koa fa tena aza matahotra fa hanao izay vitako monsieur Jacques izay fa hamonjy marary any ambany aloha andao ary dokotera. Aiza zany? Ty amin'ny hopitaly ianao monsieur Njara. Fa maninona ty amin'ny hopitaly aza mihetsiketsika be aloha fa mbola misy sérum mansandrinao. Fa inona no ataoko ty amin'ny hopitaly dokotera? Narary ianao namony tena ninona fanafody be dia be nentin'izao danao taty ianao. Toko zay vao tsaroko fa naninona ny navotanareo fa naninona tsy navelanareo faty nanaraka ambadiko tsy voalohany indrindra aloha monsieur Njara dia fahotana mamony tena tsy ahoako zany rehefa tafahoana amin'ny vady amanjanako fotsiny dia zay ka mety tsy ho tafahoana kory ariko ny vadinao raha maty tamin'iny loza iny dia lasa ny an-danitra fenao nge raha maty mamony tena dia lasa ny amin'ny elo dia vao maika loza. Dokotera ka tsy misy maminy amiko tsony nge ny fiainany aninona rereto aza mandidy alohan'Andriamanitra raha mbola tsy sitrapon'Andriamanitra ny afatesanao monsieur Njara. Ny olona matin'ny aretina aza efa tsy fidiny ato mbola misy ilan'Andriamanitra anao matoa ianao mbola velo ohatran'izao. Tena kivya dokotera kivya. Aza kifa lehilahy mbola tanora vao 20 taona betsaka no mitondra fahoriana lavitra mihoatra anao akino amin'Andriamanitra amin'ny fiainana monsieur Njara. Efa nahatsiaro ka nanao onse zay zay aloha fa efa io monsieur Jacques andeha hanao visite zay misaotra dokotera. Tena mandreraka ty manao dokotera tiriny iny fa ahoany ankizy anankiroa no hita ny fatiny ny tanany sy ny tongony lany voay. Andriamanitro ny ranjony ilany dia mifela-tanany ny indray feany ilany sy sandravy loza zany Andriamanitro. teo an'io dia torana ny akarapoka tsy nahatsiaro tena le reniny ankizy raika asa nanao ahoana koa. Tena zava-doza rehetra zany ry tiana mampalahelo akiko ary le mpampianatra anankiray le vady monsieur Njara mbola tsy hita hatramin'izao zany ve akanjo amin'ny misondrano hita. Tiana zany ve sanatriny tsy nomaniny voay koa tsy fantatra tsony rehetra iny le vatany namony tena monsieur Njara nampidiriny hopitaly ao aminay ao koa nge so fa avitra ny ainy. Tena lalina kizy zany ry tianako kivy angamba izy amin'le vadiny tsy hita. Fantany tao anaty gazety fa misy voain-drano mbola tsy henony ary le ankizy anankiroa tapatanina sy tongotra tioko. Tena enjana ka mariny tsy hita tsony
mampalahelo fa kaherezina be ampakarana moraliny. Ary le zodanany Indray mba matanjatsaina ka noana lorina eny ka andraso alaiko ny sakafo e. Ohatry ny mba natoritory ny jaratra amin'izay 3 andro no tiany avy any amin'ny hopitaly izay ko. Efa betsaka koa ny ireo anatra sy teny natao taminy. Na i dokotera na i dada sy neny teny daholo. Ataoko fadisany amerina anao tao foana tsonisika. Zaka ahoana se? nanofy mialy ndray nge aliny. Zany ve? Eny e, to eniko mamonina tokoa nesy e. Fa misy sahatra tsy mazava mihitsy rysia. Njara fa ahoany zay hoe alay voa zay foana nge anao verimberiny zay mihitsy ny tsy azoko. de nieritreritry se? Na mbola velona izy fa tsy afaka mody ohatra. Na ny fatiny no asainao alainao aty. Hoe alevina tanindrazana ve? Ka ny misy azy aza nefa tsy hitako. Raha sanatria ka laniny voa ve? Ye, de inona tsy moa no azontsika atao ka? Asa tsy misy azo atao e. Ohatray misy miantso ange si zany. Ohatray marina zany, dado tiako. Andraso aloha. Allô? Allô? Naninne? Eny re, ho avy ah? Marary koa neny. Ny sonitra tositra amin'ny atavezana angamba de safotra tao an-trano tao. Zany ve? Ndeha ho any vetivety aloha seka. Mandehana fa tsy maninony. De mitony tsara se de milamina raha sanatria ka tafandry any tena miangavo mihitsy ary njara. Aza matahotra sery zaka. Zay fa leo andeha ary aloha e. Miandray dada hitondra azy any amin'ny dokotera hono zaiko. Tena tsy mahita tory aho zany. Zatra ny lenisy any zaka viasa za mihitsy nefa miasa sainy. Ny andro efa mivolo alina. Tahaka izay no amiko any ranga le fampatoriana amin'ny dokotera tiana. Aleo ranga hoanina. Ndaso aloha. Zay. Inona zany? Zay andro njara. Mialy. Mialy. Alaivo Alaivo. Aiza nefa ianao e? Mialy a? Aty? Teneny zay toerana misy anao ry mialy fa alaiko any ianao mialy. Aty analan'akondro. Analan'akondro. Alaivo njara. Fa maty ianao sa velona mialy a? Mialy. Valio mialy. Mialy a? Andriamanitro, ny verina indray le nofiko. Alay vonisy any analan'akondro. Inona ny dikan'izany e? Tena tsy mazava amiko ka. Amin'ny firy zao? Amin'ny 3 ora maraina. Amin'ny ora ohatran'izao foana manofo matetika rehefa tsy amin'ny 12 alina. Mialy. Aiza marina ianao raha havako le nofy alina. Maraina ihany tiany andro. Rehefa nieritreritra sy nandinika sao de misy analan'akondro tokoa ary any. Sao de mba very any izy. Ary maninona tokoa moa raha tsoko dokotera tiany e. Andraso aloha. Allô? Manao any ianao dokotera? Njara ihany? Ay, manao any monsieur Njara? Efa tsy manino ianao? Salama tsara ka, fa manofy. Tsy azoko. Itelo alina zay nanofy foana dokotera. Ary nofy hafahafa. Nanofy inona? Nanofy mivadika aho e, mialy. Ary ohatrany tena izy mihitsy. Zany ve? De ahoana le nofinao? Asainy alaina izy. Zany e, asainy alaina izy oa. Any amin'izany analan'akondro zany. Ny tiako fantatra dokotera,
raha azonao atao mba halaivo renseignement kely hoe na anontanytany an'ireo zandary any raha toy hoe misy analan'akondro any amin'ilay toerana nitrangan'ilay loza azafady azonao atao ve zay? Eny ary monsieur Anjara, andraso fanontaniako e. Miantso anao raha vao mahazo vaovao. Misaotra dokotera. Tsy misy fisaorana fa mirary soa, Eny ary. Mampalahelo aly monsieur Anjara. Andraso hoe atsoko ilay zandary ray fantatro an'iny dia ho hita eo. Tena tsy hajanona rery atao trano tao mariny. Aleoko mivoaka mandehandeha any. Alora nga hitondra fiara. Sambatra ny olona toy ny falifaly mitsikitsiky daholo ety an-dalana. Tsy mba manan'olana. Eto ny tsena. Teto izay sy miala no mividy an'ireo fitaovana sasany entina hitiraka. Dia ity ny fiangonana nanaovana ny mariazinay. Heritaona sy tapany lasy zay. Ndry toy ny voamaly aleolo fafanany ranomasy vagaga ny olona sady ary misy vehivavy mijoro io ambaravara-piangonana io zany vehivavy miakarina tsy iny fa mitodika oay mialy tena mialy io mijery aho io mihitsy oay ty satria nandon'olona kely foana fa rena nijery tany ambaravara-piangonana ary nakaiza izy teo tona anjavona le vehivavy mifandravandra be le polisy fa aleo hiala eto aingana ka. Alo? Manahoana Serinjara? Ay ve zaka salama tsara ka nanahoana ny ento? Niditra hopitalo maly izy ko. Eny efa tsy haritra ato ka. Raha-pitsana izy dia hivoaka. Zany ve? Fa ahoana Le tsy dia grave fa tension sondrotra efa mety mbola tafajanona aty ny olona isoloan'ny dada iandry azy mantsy raha-pitso mody any MC. Tsy maninona zany ka. Izay fa mandram-piona ary. Eny ara dia mirary soa azy. Inona moa zany fa zary herindray zany no andry ato ny olona. Dia nahoana indray re dokotera ty ny miantso arivarivo ty. Misy vaovao ve? Allô? Manahoana ianao dokotera Tina? Salama tsara monsieur Jacques. Tsy zany fa miantso a monsieur Anjara aho fa tsy azoko mihitsy izy fa ohatran'ny mamono finday. Ay ve? Fa misy vaovao nga dokotera? Monsieur Anjara mantsy any keo niantso ahy nanofo ny vadiny izy dia niteny hono le vadiny hoe alaivo aty analan'akondro Zany ve? Ka nasaina notanontaniako mantsy ireo zandary manao fikarohana raha hoe misy an'io toerana any analan'akondro tokoa ny amin'ilay faritra Antrangano loza dia vao io arivo io azo no nahazo an'ilay sefo. Dia ahoana? Dia nilaza izy fa tsy teo amin'ilay toerana Antrangano loza hono no misy an'io analan'akondro io fa mbola any andrefana lavidavitra hozy izy tokony 25 kilometra miala eo. Zany ve? Eny tompoko. Ka mba ilazao monsieur Anjara fa tsy tratrako antso mihitsy. Eny dokotera, misaotra anao fa zange zao ka ato amin'ny hopitaly ato ato amin'ny premier étage fa niditra ato mantsy le reniko nisonitra tositra tampoka dia torana. Ay ve? Efa raha-pitso ihany dia mivoaka ka raha-pitso maraina mody any amin'ny Njara dia ilazako izy. Eny ary misaotra anao fa hono araka ny eritreritrao inona ny dikan'izany zavatra izany le nofony amin'ny vadiny tiako lazaina. Ka tsy voandray mandenga izy nanonofo ny vadiny izany dokotera efa imbetsaka. Zany ve? Manonofo miresaka amin'ny foana izy amin'ny alina. Eny fa natamin'izy nomenao fanafody fahavatolindriny aza. Mahagaga zany. Dia mety hoe inona ny ataony izao? Asainy jeren'ireo zandary ve izany analan'akondro izany? Mino fa tsy andren'ireo tsony izy
efa tsy misy vokany lava le fikaroana taon'ny fanjakanako. Dia ahoana? De mihina fa tsy maintsy izy tenany mihitsy no andeha hidina any an-toerana hitady an'izany. Zany ve? Ie, ary raha andeha nefa izy tsy avelako andeha rery akory fa tsy maintsy manaraka azy ihany aka. Fa ny tsara angamba antany. Tsy niteny ninina ka toerana fantatro fotsiny ho afa tsy hitako. Zay fa mirary soanareo Monsieur Jacques raha ohatra ka tapa-kevitra ny andeha. Ne aza matahotra fa ilazana ianao a. Njara! Mialy ianao ndray ve zany e? Andray ry mialy, to maratra be ianao e, mialy a. Tsy a, fa aiza nefa ianao e, maty sa mbola velona, mialy. Jereo fa aty misy Oay, to analan'akondro mativina de ry andrefa ndry tendrombohatra misy fahato lehibe roa mifanongo tazako eto. Inona no anarany toerana io? Mialy lasa ndray ve? Ka riny zany ny rivotra mifofofo be zany. Misy entana ny anjera. Oay, atrany an-dakozia nge izy zany e. Mikorotana toloko reo boky eo ambony etazera. Mialy fa misy inona re? Mialy ndray tsy maratra be le vadika. Mialy Andriamanitra, ary to mikorotana be ny trano. Nenjera daholo ny boky ary le sakosy misy an'ireo lamban-jaza fitaovana saika entina hiteraka to miparitakerany trano. Fa inona daholo ny dikan'izao e? Mialy miparitakerany trano. Fa inona daholo ny dikan'izao e? Mialy miparitakezy ianao e? Mitenena raha toka maty fa avoko e. Ny fatinao ve no asainao alaina any? Eny ary ho any ahakazy raha pitso any anio matsy efa moromarina izao andraso fahalamiko reto. Ty vavahady ty moa zany de efa tsy diany jaraka tanà tsony fa krosy fotsiny. Sady iny fa resy tory tato indray. Asa manao an'indray izy tato. Njaro za ihany any RC a. Manao ahoana RC no mandroso? Ka nanao ahoana indray se tato? Tsy maninona. Ho avy nandamo metana teo e. Nikorotana be ny anjera daholo e, tsy vitako alina tsony ny sasany. Fa naninona ny anjera reo Njara? De tsy haiko ry zaka fa nanofo ndray ngia. Nisy rivotra mifofofo be de ny anjera reto boky sy reto entany reto. Ndry? Fa tena ahoana ry Njara? De nanonofy any miaro indray ve? Izy mihitsy aza no fisiko voalohany vao ny anjera ny entanako. Fa ahoana indray onika? Ka zao ny teneniny. De zay e, vao avy ny teny an'izay izy de lasa indray. De nisy an'izay rivotra zay mitsoka be ary de ny anjera daholo ny entana. Tena mahagaga zany ry Njara ka. Zaka io indray se niaka ny fatimbadiko ary se efa voniny io sakosy. Zany ve? Ie. Ka i dokotera tiana nefa nanafatrako. Hoe ahoana ry se? Ka momba n'izany fanadihadinana sainsy nataon'izany ka? Ay, tena nahoana hono? Ka 520 kilometatra mialo eo amin'ilay toerana nitsangan'ny lozany hono misy an'ilay toerana analana akondro e, araka ny tenin'ireo zandarina ny taniny.
520 kilometatra. Zeny moa mianatsy mondrefany zany. Fa ahoana ny tokony ahatongava mialy any asa mety ny lomano izy angamba na Andriamanitro. De laniny voay ve? Njara mety tsy laniny voay zany matoa izy miteny hoe alaivo e. Any ekibony voay ve azo alaina atao ahoana tsony? Nganeo marina tokoa zany teniny se zany e. Fa isakafo de andrefa efa namasaka soso. Andao ary soa fa mitondra fitaovana vitsivitsy koa retiko. Fa nga hiaraka amiko se. Ohatray fa ataoko ahoana ny famelany sy anderery any de ny asa ny se nefa atao ahoana naka-permission ka mahakasika koa ange zany e. Eny ary andao isakafotsika de anainga. Andao ary fa viantitra ray no mitala-peraka eo amin'ny tsy maty eo amin'ny 70 na 570 taona eo izy. Fotsy sasaka ny volony, mitafy sy misikina lambahoany izy ary manahoana ianao ray aman-dreny manahoana ianao tompoko? mahazo toerana ary nareo? Nipetraka teo amin'ireo seza baolina no tondrono zay. Zarasoa kosa nanatona ny nenim-bala ny tala-petraka teo anilany ary nipitsipitsika tamin'ny sofiny. Njara amin'io efa tsy ndrinondaona be ihany mitakerikerikeran'ny trano. Iny fa mitodika aty aminay Zarasoa. Izy aloha no nenim-bala renibeko. Tiako ambara aminareo zany fa izy de tsy afaka miteny famoana. Ay ve hitako ny tsy mamaly ara-painako. Nazavaiko natondehanareo ary asaina zavaina aminareo ny marina. Inona ny marina? Momba amin'ny mialy ve ny tiana ho lazaina? Ia. Niondrika ilay vehivavy tena vaovao ratsy angamba ho lazainy. Lazao fa zay ngefa tsy manantena ny ahita azy velona tsony. Vadiko avy nanarato ny ariva nahita azy teo amoron-drano. Torana ny osin-draha. Nahita ny mialy ve? Ia, feno ratra sady rovitra kanjony ary de nobataina no taty. Tato trano tato. Tena nagaganay alohany tsy nalany voay azy. Raha reo raha very betsaka tamin'ny fery ny jerena. Fery lehibe raika tamin'ny lamosiny tao sy tamin'ny lohany tena navo azy. Ny fahalalana azy io azy de nefa nilomano ela ary tena reraka. Ndray rery mialy. Noezahina no tsabona izy satria moa nenim-bala mpitsabo amin'ny zava-maniry reny izy. Kanjo ny alina tsy tana tsony ny ainy. Andriamanitro, mialy ny vadiko malalako. Indry niady rery ianao. Okizay ny tsara, okizay risia mahery izy. Talohan'izay nefa nanafatra izy satria mbola nahateny de hoe ilazao vadiko Antananarivo any asay voalainy. Toy izany ko nofoko taminy. Tsisaka mamatona le 3 alina misesy. Miseho mihitsy aza ny fanahany sady manakorotana hoe alaivo. Tonono mihitsy ny anarany ty toerany ty hoe analana kondrozy izy. Atia alaivo. De zay natongavana izao hoe aka nofo mangatsikany. Fa tsy de zay loatra ngamba tia nolazaina. Fa hoe ahoana ozy ianao? Talohan'izay koa mantsy niangavy tanandroany nenim-bala izy. Izay sady renjaza koa hanavitra ny zanany an-kibony raha mbola azo atao. Le zanakay tao an-kibony ve? Ia. Fa de ahoana? Salama tsara zaza tan-kibo fa fagagana lehibe ary de nanao farafahaizana nenim-bala nampiteraka azy. Ndray marina. De teraka soma tsara ve mialy? Teraka soma tsara lay zaza ary vavy kely velonaina soa. Misaotra anao ry Andriamanitro.
fa na tena alainao aza ny reny tena votanao ny zaza, dia le zaza tsy manatsy ny solondreniny ihany le nandrandrana fatratra fa avolombelona fitiavanay. Misaotra anao zay Andriamanitra, misaotra anao zay. Andray marina mandoalika miakoaka amin'ny tany mihitsy tianjara. Tantely amam-bahona ny fiainana. Dia aiza izy? Aiza le zanako? Andao fa nefitra ato izy, matory izy roa. Izy roa e? Ny zanako sy ny zanako zokiny anao 2 volana ny ary samy nono amiko izy roa kely. Andray, ay ve? Io, jereo. Moay marina, sokafany zara soa le lay. Teny reo tokoa zazakely ovo matory. Ny ray mangamanga, ny ray fotsifotsy kely, samy mafatifaty. Izy roa samy mandro ambony ravin'akondro malemin'olona fiana lamba. Io izy, vazakely eo. Andray, ny zanako marina. Avy aty sombonakeo, avy io raisy ny dada. Ndry tonga dia nitomany le zaza vao niraisy ny jara. Ohatra no fatana hoe ray ny tonga io akazy. Ao finiko eto tratrako e. Ary aza mitomany tsony e. Efa tinga dady e. Manjary mitomany tso dada. Tena tsy ho tanako koa zany ranomasoko zany ka. Dia mialina velo ty zazy ty. Misaotra ny mbala. Misaotra sara soa. Ratsy nareo dia maty koa ny zanako. Nareo namelona azy. Misaotra re, misaotra tokoa re amin'ny fahasairananareo e. Tsy misy saoranareo zany Ramsea. Fa hoento ty loha izy omena nono fa mitomany be. Mety noana angamba. Tia ary. Dia andao sika hivadika ny efitratsy fa manaitra ny kalamaditra itsy. Andao ary. Hitany Ramsea, misy taratasy kely nosoratany ty. Asainy omenanao. Asio anio no anarany zaza. Ay ve? Ieka, mbola nateny mantsy izy. Latsaka mihitsy zaza vao tapitra ainy. Andray rery mialy. Tena niady hatramin'ny farany izy anavotana ny zanany. Zany mihitsy. Aiza hoe mialy soa anjara tafita. Eny mety tika. Apiko ny anarako fotsiny hoe raha ny anara soa fa sady efa misy ny anarany hoe mialy no misy ny aho hoe anjara. Tafita marina ny zaza fa tsy mihin'Andriamanitra tokoa ny ainy. Nanondro ilay tongona misy tanam-bokovoko ny enimbala. Ao zany no fahasany mialy. Tsy lavitry ny tanàna fa 500 metatra eo eo. Ndry ranabavy malala. Andray rery mialy. Rovady malalako. Mampalahelo mihitsy. Ny aokoako eo ambony fasana mihitsy ny zara. Tena mahonenaka. Ato zany sisy ianao. Hitsangatsangana ny alana tao trano dia tsy mipondontsony zay. Indrisy riako. Nilaozanao vetivety zay mianaka. Tampoka loatra e. Mandria-piatanana ranabavy a. Efa hity ny misy anao. Tsy maintsy alaina ity fa aza matahotra e. Tsy naposiko ro mialy a. Tsy naposiko e. Njara, oka aloha zay sia. Njara, mitsangana sia, mitsangana. Oka zay aloha e. Manamby tamby azy koa ny enimbala. Feno maravako. Mbola eo na akoatra. Tsy maintsy araiko ty ianao e. Tsy maintsy tonga ko any amin'ny fahasandrazatsika. Zao aloha mbola tsy afaka mitondra anao noho ny zazakely. Aza matahotra fa ataoko tsara taizany zanatsika. Tsofo rano ary zay telo mianaka fa angatadalany. Ie,
sady mbola lavitra no sarotra ihany ny aleko. Tsy voatery izotra amin'ny lalana nalehanareo tsony eny ianareo rehefa miverina ay sarotra loatra iny tsy azo tondrana zazakely. Fa misy lalana hafa nga? Eno Iaia, misy lalana tsaratsara kokoa. Somary miankandrefana aloha de misy lalantany ary de misy tetezana afak'izay. Eo no miampita de mahazo arabe goudron afaka 3 kilometatra eo. de azo antoka tsara ve zany tetezana zany e? Azo antoka ka, mafy tsara, mbo voanamboarina voahaingana. Eny ary, tsofo rano ary zay. Fa alohan'izany de ty misy hafalipo kely omena mihoatra anareo mianaka. Aha, tsy afaka andray ny vola be iny zahay Ramsea. Nenimbala zara soa, raiso rehefa vokatry ny fonay. Tsy velona ngeny zany ako raha tsy nareo mianaka. Na de ny fahasalananareo fotsiny aza ve? Finna ndraiko. Tsy avako tsony nareo raha tsy mandray an'ity nge. Zay tsy maintsy mbola niverina ty akanindrazana mety tsy ho ela akory. Eny ary, tsy andray an'ity mo ohatra hoe ino, fa de misaotra betsaka indrindra e. Nenimbala mafy ery ny tanako. Tsy mifisaorana ary nenimbala de velomandrindra any amin'ny vadinao any zara soa. Lazao azy fa tsy voavalonay ny nataony. Raha tsy izy nge zany ny bata amin'ny mialy de azy zay mety ny trangy. Ia, ataoko tonga any ny afatra. Eny ara fa aloha zay andeha. Iny ary ny zaza e. Trotro tsara, ohatra zao fitrotro azy. Zay, efa nataoko mafana tsara izy e. Sady efa vokonono tsara koa. Misaotranao betsaka ary zara soa. Ary andraso ahantso an'ilay mba nadahako anatitra anareo hatramin'ny tetezana any. So ihany fa nalady nahita taxi borosika teo amin'ilay sampananako. Gaga le filohan'ny fokotany nahitantsika nitondra zaza avy any. Voatery azafaina tamin'ny tantara rehetra. So sanatria heveriny hoe nangala-jaza mantsy tsika. Zay kosa aloha e. Fa tena tsara fanahy sady tsotra le zareo tanika. Nenimbala zara soa. Tena tsara fanana ny tao an-tanàna azy. Mahagaga ary zaka fa ny olona any ambany vohatra de ohatr'izany e. Tia fihavanana sady mahay mandray vahiny. Nefa nerinjara de olona any anaty akatabe reny e. Eno a. Zany aloha eo ihany fa ahoana ny eritreritry amin'ity zazy ty zao. Akapanampy zany se. De zaiko ny zanako e. Karaha zay mpitaiza tsy azo antoka kosa aloha manao tsirambona. Aleoko mijanona tsy miasa e. Zany mo pisikely ny tady tantarako mandry tianjara ery le zanany. Fa izy zao tsy omeny chez biberon. Ka tsy maintsy ka. Tsy misy zara soa ampinono azy tsony io. De lasa reniny faharoa le olona tsy fantatra akory. Tena mahagaga se. Fa mety angamba ary se de makatoro hevitra amin'ny dokotera tiana aloha. Zay kosa sa ahoana momba ny fikarakarana ny zaza ny tiako tenenina. Tena hevitra tsara mihitsy zay ny tsara. Ka tongotsika de amantana any sa ahoana reo ny atao e. Andraso aloha tsoka izy. Sady efa nanao ampelana absence be dehibe tatoka izy atao mifinday kokoa aza nge. De jereo fa misy somaisina lefany ity. Aizinareo zao monsieur Zaka tonga any amin'le toerana ihany ve mba ilazao vaovao andraso atsony izy. Allô? Za ihany dokotera tiana, monsieur Njara. Monsieur Njara, manahoana ianao? Fa aiza nareo e, niantso foana? Hitanay mihitsy ireo e. Miala tsiny fa tena tsy nisy réseau taty amina lehanay taty. Ala matevina sy alana kondrodoliko. Fa hitanareo ihany zany le toerana? Hitanay le izy ka. Na le tendrombohitra midadasika tao. Tao nisy olona nandray anay. Zany ve? Tonga avy aty zay mitantara aminao fa ono ahy. Ao amin'ny hôpitaly ve anao zao sa efa lasa nody? Mbola atao amin'ny hôpitaly ka. Afaka tsasakadiny eo angamba mandeha mody. Miangavy re dokotera. Mba andraso aloha zay.
Amatana any aminao mihitsy mantsy fa misy zava-dehibe ilaina ianao. Fa ahoana? Angana ratrynareo? Ka zavatra tsy napozina le izy. Tonga any de ho hitanao e. Eny ary miandry anareo atao birao ako a. Misaotra dokotera. Misy azy zao ny vagaka ny dokotera ry zay tia. Efa eto birao antsika ty. Eo dondomy eo ry se. Mandrosoa? Mandrosoa nareo? Eny dokotera, manao ny ianao dokotera? Salama tsara fa Gaga tokoa ianao a. Na zay aza nge tsy nanapo e. Zalohan'ny nafatesany. Reo olona nanavitra azy no nampiteraka azy. Zany ve? Avitra soma tsara ny zaza fa izy maty vokatry ny ratrapetsaka nazo azy. Rehefa avy ny lomano elana naviteny izy. Ndry zany hoe mbola tonga tao amin'ilay analana akondry ihany zany izy? Zany mihitsy dokotera. De toy izao ny tantara. De toy izay ny zava-nitranga tany dokotera. Eny atao ahoana fa mahaiza mionona Monsieur Njara. Ny zazakely jerena. Sendra ny olona tsara fanahy ary zany nareoko. Tena tsotra sady tsara fanahy daholo le olona tany dokotera. De lahy-kely sa vavikely le zaza teo moa? Vavikely. Ka zay ny sakilana ianao mihitsy dokotera. De mba hanoro anay ny momba an'izay sakafo tokony omena sy ny sisy. Ve zany e, raha zany foana aza matahotra nareo fa atoroko e. Fa aleo aloha ngamba jerentsika ny fahasalamany. Ty ary. Ndry mahafatifaty kely tsy izy. De mitovy amin'ilay reny mihitsy io dokotera. Zany? Okia, ao. Zay de vity. Salama tsara izy ka tsy misy atahorana. 2 kilo iso ny lanjany zao. Zany ve dokotera? De ahoana moa zany ny fomba fitaizanao azy ty Monsieur Njara? Akapanampy? Raha amin'izao voalohany zao aloha dokotera, aleo hotezaiko ihany ny zanako. Vita koa rehefa hotezaiko e. Ny reniny efa tsy eo. Fa eo amin'le asako zao. Ka zay indrindra ny saika anontaniako. Enao ve afaka hijanona sy asa Monsieur Njara? Congé angamba no azo alaina loko. Akoatr'izay ka ohatra ny tsy atokisako mihitsy nge dokotera raha hoe voapanampy zany e. Ny saiko tsy andry raha sanatria misy mahazo ny zaza asa angambany. De aleoko tsy velona tsony. Aza lefa lavitra ny sainao Monsieur Njara. Matona votan'Andriamanitra ny ain'ny zaza de tiany ho velona io. Sady solon'ny reniny koa angamba mba iononanao. Tena zany mihitsy dokotera. Misy ihany ange mpitaiza azo atokisany. Reny efa lehibe reny ohatra no alainako. Eny diniana miatana zany fa andrasa aloha alaiko ny rononony sy ny biberonany. De atoroko tsara anao ny fanaovana azy avy eo. Ny fomba fanadiovana ny zaza, ny fampatoriana azy sy ny sisa. Misy ronono ihany mantsy ato. Misaotra anao zay dokotera. Samba mivao hitaiza koko sady lehilahy daholo. Eny ay daholo ny zavatra rehetra rehefa ianarany. Odio. Mandrosoa e. Ve dokotera ty mandrosoa ianao? Ka manahoana nareo mianakato? Salama tsara ka. Zao manolo zaza zao e. Efa mahay kosako. Tsy maintsy hoe mahaiko. Ka inona vaovaonao dokotera? Mba mitsiditsidika anareo. Misaotra fa mitsidika anay matetika ianao ko. Ka tsy maintsy araha maso ihany indraindray e. Ary ny tombo be sahaty izy mahery minono angambe. Tena mahery minono mihitsy ty zazy ty ka. Ndraindray ty ny taoniera raha mifijeriko azy ko. Ka tsy ampatoriange indraindray e. De mandrotsolotsy azy eo no atao rara. Matory izy vao mba afaka matory. Zany ny taiza fa nga ity. Tsy maintsy aretako dokotera. Fa za ty miasa sainy tapitra raha afaka apitso le congé ray volana sy tapany mentaly zany efa ty tsy mbola nahita mpanampy any. Ka momba ny indrindra zao no alehako atyko. Fa ahoana dokotera, mahita nga ianao? Mamanay. Ianao ve mivazivazy ry dokotera? Tsy de tsy. Nresahako taminy ny olana sy ny zavamisy. Neny moa
tena nalahelo raha vao nitantarako ny zavatra nitranga sy ny dianareo tany. De rehefa mifandinidinika teo zany izay mianaka de hoe tapa-kevitra mihitsy izy fa hotezay noho ny zazy. So de tsy mety kosa zany e. Ko raha tsinonako. Tsy maninona zany monsieur Njara fa aza mieritreritra zavatra hafa ianao a. Za angena de dokotera toy izao aza monsieur Njara, fianakaviana sahirana ihany zay taloha e. Tiako tantaraina aminao zany. Vao maty dada de voatery ny asiny eny namelomana ny Aminata. De za sy le anadahako miasa ny Tomasiny izay. Nitaiza zanabaza zazakely 5 volana teo eo. Zay no asany natafy-tany any ohatran'izao. Tsy mba tanora-ny haingitrengitra zany zay na izao azy. Ahay ve? Ka aterinao any an-trano maraina ny zazakely de afaka jerenao any rehefa atoandro. De alainao ny hariva de mody miaraka aminao. Zay no ataontsika. Ahay ve? Eny ary. Fa de ohatrinona zany ny karamany? Orinjara, za ange tsy niresaka karama taminao e. Hotaizainy fotsiny aloha ny zaza mandra-pahitana ho mpitaiza azo antoka. So de tsy mety zany dokotera. Tena mahamenatra ka. Aizany de hoe hitaiza fotsiny. Ka ineny tsy handray vola ikarama aminao zany mihitsy e. Ny alahelo ianao sy mifangorahany an'io zaza io nanaovany an'izany ko miangavy ianao anaiky mba hitsinjovana ny zazakely e. Aza manana eritreritra re ianao Nene olona tsotra be e. Eny raha re dokotera. De misaotra anareo mianaka moa zany. Tsy misy fisaorana fa tonga avataiza ny zaza de mahereza trano monsieur Njara. Misaotra dokotera. Tantarako mada. Antso mamatonalina. Nosoratany razanabary Ivoanglalao Joséphine. Ho velomin'ny faly sy rakoto. Miaraka amin'ny Vantso, Ny Ravo, Carole ary Anjariliva. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatontosa. Tantarako mada.